raiky amby folo febroary 5 sy 7 nafatesany colonel Richard Ratsimandrava taiza ianao tamin'izay fotoana zay. Déjà tamin'ny 5 zany fa rédacteur en chef ny Courrier de Madagascar. Ty zao ny sariny tamin'le nanomezany Ramanantsoa ny fitondrana azy zany tamin'ny 5 febroary. Fa tamin'ny raiky amby folo febroary anao taiza rédacteur en chef ny Courrier de Madagascar koa. Matin. Dia tany Arodorano fotsy zay nipetraka tamin'izany fotoana zany. Dia alefaka ny radio automobile dia nisy pôbasy tena noso izy dia avy eo niakatra tena Ambohijatovo dia atao maty ny colonel Ratsimandrava mbola tsisy famarera. Teo ny ana tsy nangana trano fa miverina nakana ampiasana. Ndefa andalam-panongality nidery tany Ambohijatovo sy takana zany. Ka nahafaty ny colonel Ratsimandrava aloha mampalelo ny milaza azy fa tsy ho fantatra mihitsy. Zany mino fa tsy ho fantatra mihitsy zay olona namono azy. Ka ty zao misy sary, ty zao misy sary saran'ity olona ity. Dia tsy zany fa izy Jimbo miaraka amin'ny basy maro vava-jiosy. Diso izy tamin'ny maty ny filazana aloha zao dia Jimbo no namono azy. Marina sa diso. Jimbo atao amin'ny teny frantsay hoe lampiste zany hoe fitaovana atao fitaovana fotsiny atao amin'le famononan'le Ratsimandrava zany. Fa efa complot mihitsy. Cinéma reny zany comédie Jimbo. Cinéma. Satria misy diminazy ireo Jimbo tamin'ny zany asiana petraka Ambohijatovo dia raha vao mandalo ny tômôbila Ratsimandrava dia mitifitra. Fa sady firina koa nefa rehefa avy eo. Raha tifirina koa rehefa avy eo. Dia maty moa Jimbo. Dia maty izy satria sacrifié nareo tamin'ny fotoana dia maty. Fa ny fahafantaram-pahalala azy efa maty taloha zay ny colonel Ratsimandrava. Ka ianao zao teny teo hoe tamin'izany haino radio izy ianao. Dia ny radio miteny izy pôbasy teny Anosy Ambohijatovo. Fahafantaran'ny olona azy zany ny vitsy-pahalala azy dia toa efa nisy mpitifitra toa Tsahamanitra. Izy olo io tsy fantatra tamin'izao. Fa nisy fitifitra toa nanana fusée honnête dia tena nisy io zany. Zany filazany tena malala azy aloha. Hoe ny to izy dia efa maty. Fa nampidirina zay mbo tary Ambohijatovo nitifitra feno balle ny carrosserie 404 ny tômôbilin'ny Ratsimandrava tamin'izany fotoana zany feno balle. Dia maty ny chauffeur, maty daholo dia atao anatin'ilay izy. Dia izay nanaovana tantara hoe maty Ambohijatovo ny cinéma le teny Ambohijatovo. Cinéma le teny Ambohijatovo. Nisy namono koa Jimbo avy satria olo kafanay ty amin'ny torokafy mitokirana Jimbo dia nisy namono. Miala tsiny fa hiteny anarana kely anarana efa miverimberina foana. Misy miteny raha tsy raka namono azy. Misy miteny ny club de 48 le fikambanany merina mpanan-karena be Andrina Bourgeois. Misy miteny hoe tsy fanta misy raha tsy raka koa miteny hoe sao dia mba Gilles Andriamaso fianakaviana Andriamaso moa miala tsiny fa niteny hoe tsisy an'izany fa tsisy idiranay zany. Raha tsy raka club 48 Andriamaso Jimbo tamin'ireo tokoa ve namono azy. Jimbo moa efa nasorona hoe tsy Jimbo zany. Raha tsy raka tsy namono azy. Na Andriamaso koa tsy namono azy. Club 48. Club 48 koa tsy namono azy mivantana. Fa tsy ao anatin'ireo mihitsy zany. Tsy ao anatin'ireo mihitsy. Fa ny nampifandray tendro ny club de 48 sy ny vadata amin'ny première république. Zany hoe mbola vadana fa hita amin'ny fotsiny dia hoe tsy ekena raha ny fiavian'ny Ratsimandrava no atao président de république fa tsy hanaiky an'izany mihitsy ny merina. Fa rehefa tsy merina Takaramaratsoa dia tokony Cotier no président de république. Dia zay angamba le atao hoe nisy costami tamin'ny club de 48 zay bourgeois zany hoe niandrina rehetra tao fidronana tao Antananarivo. Sy manan-karena rehetra. Zay tsy nanaiky mihitsy hoe olona Takaramaratsoa. Ratsimandrava anie zany tena tsy tiany betsaka tsy tia azy tamin'izy hoe lasa nitondra. Zay tamin'izy ministre tsara. Remir Albert ny teny ao anatin'ny bokiny hoe tamin'ny Ratsimandrava nanaiky an'io fitondrana io dia nanao soniany fanameloana azy ho faty izy. Zay mihitsy filaza. Satria efa vorontaram-piandohana fa tsy mety atao président izy. Ministre dia tsy maninona ministre izy fa le président de république mihitsy tsy nekeny zareo tamin'izany fotoana zany. Ny indrindra ny directeur d'Antananarivo sy ny frantsay. Satria ny frantsay manindra larika hoe frantsay satria ny frantsay asinga tsy mandrava foana ny marseillaise ireo tena manabotry ny gasy marseillaise lyonnaise le 6
reo le société coloniale rehetra reo de reo anisan'ny tsy tia azy tsy tia Andratsimandava reo ka reo sy ny club 48 nandalo mitozevitra de zay natonga an'le complainte famonoana tsy tava voaka mihitsy za aloha nisy satria be loatra be fahavalo loatra zay be loatra